Izay ny teo amin'ny fifaninanana iny fa nahitana resabe ihany koa omaly tolakandro tamin'andritra ity fifaninanana ity ny fisian'ny aretina pesta ka nahafaty ny mpanazatra ny ekipan'ny Beauvalan avy aty Seychelles dia nisahotaka antetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina indrindra ny taty ivelan'ny kianja izay nahitana ireo mpijery marobe tonga hijery ny lalao manasa-dalàna kanefa dia tsy hafa nanatrika izany. Taorin'ny fanambarana ofisialy nataon'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy amin'ny fampalalana fa aretina pesta nahafaty ny mpanazatra ny ekipa baskety Beauvalan ity avy any Seychelles dia voatery nosakanana tsy afaka hanatrika ny lalao manasa-dalana fiadinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka taranja baskety na ny CCCOI baskety 17 natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina itolakandro iny mpijery. Ny mety ho fiparitahan'ny aretina moa no voalaza fa nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Tapakary fa atao match huis clos avokoa ireo manasa-dalana efatra. Noho ny tonga nefa ny tamin'ny 12 ora tokony hanombohan'ny lalao dia nametraka fahamailona ihany koa mpitsara amin'ny mety hifindrahan'ny aretina eny ambony kianja. Noho izay tranga izay dia tonga teny toerana ny avy ao ny ministera amin'ny fahasalamana nanao fitiliana ireo mpilalao rehetra sy mpanazatra ary mpitsara tokony hiakatra kianja. Olona manodidina ny 500 moa natao fitiliana tamin'izany. Tety ivelany kosa dia nanomboka ny tabataba mpijery tonga marobe teny Mahamasina. Anisan'ny nanontaniana izy ireo ny amerenana ny volany tamin'ny fividianana tapakila tamin'ireny mpandraraha ara-pifandraisana ireny. Taorin'ny fitiliana natao dia nanomboka ihany manasa-dalana ny onan'ny ekipan'ny Fandrifiala avy eto Madagasikara sy ny BCM Mayotte tamin'ny 4 ora sasany tolakandro izay tokony nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro. Ratsaivina moa dia ny alarobia ariva tamin'ny 9 ora sasany no maty Alexa Lishop ampanazatra ny Beauvalan ity Seychelles rehefa vitsy salama tao anatin'ny fotoana vitsivitsy.